dia mbola ho ampitombona amintsika hatrany ny riavana, ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tombontsika. Ndia ny Jaona 7 izay efa vinaka ny mpanompony teo no angalantsika ny afatra ny amin'ny anio. Raisina ny 7 ka hatramin'ny 20. Ty Jaona 7 izay manatrika antsika ty ry havana dia mbola fanohizan'ny resaka nataon'i Jesosy Kristy tompo sy Nikodemosy. Dia Nikodemosy nahita ny zavatra nataon'izany Jesosy zany tamin'izany fotoana izay izy tena efa atao hoe mpampiana-dalàna, nanana ny toerana maha-izy azy, dia nisy fandreseny-dahatra sy nanitikitika ihany tao anatiny hoe mety Jesosy ty angamba ilay Mesia izay efa niandrasana hatry ny ela. Tamin'izany fotoana izany koa ry havana dia tena hoe niandrandra fatratra, nianafahana izay amin'ny fomba avy amin'Andriamanitra zany nangatahany Jiosy hoe mba hazony fahaleovantena satria voagezan'ny Romanina tanteraka izy tamin'izany fotoana izany. Nanantena ny olona hoe Jesosy Kristy tompo ty ilay Mesia, afaka nafaka ao anatin'izany fangejana izany. Fa zao nefa ny eo amin'ny 7 dia naseho an'i Jesosy Kristy tsara mihitsy ny aton-diany, anisan'ny mission any voalohany indrindra eto ambonin'ity tany ity. Dingo vakiantsika izay 7 izay amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao, anameloko izao tontolo izao, fa mba hamonjena izao tontolo izao. Misy an'ilay hoe anameloko io dia raha mahita isika dia ery ambany misy fitondry kely dia hoe hitsara izao tontolo izao. Ny tena aton-dian'i Jesosy Kristy tompo ry havana izay hoe ho aminy izao tontolo izao dia nilay fahamonjena ho amin'izay fitsarana ho avy. Fa tsy maintsy ho avy ny fitsaran'Andriamanitra araka ny vakiantsika tao amin'ny Romanina 7 teo. Fa tena hoe maro loatra izany fahahotan'olombelona izany. Tsy misy marina na dia iray akory aza. Tsy nisy izay mba nitady an'Andriamanitra ny olona. Tsy maintsy ho avy ny fiafaran'izao tontolo izao ry havana. Izay ilay fitsaran'Andriamanitra, andron'i Jehovah. Tsy maintsy ho avy izany. Fa izao ny tena mampiavaka an'izay Andriamanitra ivavahantsika alohan'ny fandravana ry havana, mandefa mandrakariva izy natao hoe famindrapo. Alohan'ny fandravana dia miala ny enina mandrakariva ny tompo Andriamanitsika. Hitantsika izany tany amin'ny tantaran'i Noa, alohan'ny hiavian'ny safidrano dia hitan'ny olona niariary tao hoe samy migoavana be dia atao inona fotsiny io samby io. Fa ny teny Noa andao fa isy ny fitsaran'Andriamanitra izay ho avy fa memeza ny olona izy. Fa ianao ve ahoana amin'ny fomba ahoana nisy inona izany. Ary perikopitsika tamin'ny herinandro teo, tamin'ny andron'ny Sodoma sy Gomora, avy ny fitsaran'Andriamanitra tamin'izany tanàna izany. Fa lota dia anisan'ny tarika ny teo an-tanàna. Tongava ny fandravana ty tanàna ty. Andaontsika hialy eto. Fa tamin'izay fotoana izay dia nomemeza an'ireo vinantolahany fotsiny izy. Ndanonareo raha andeha ozy izy fa tsisy an'izany eo. Fa tamin'ny andron'ny Ninive koa raha tadiditsika dia nirahan'ny tompo Andriamanitra Jona. Teny tompo Andriamanitra ora vaky io tanàna io mafy loatra ny fahotana ozy izy. Dia nirahany Jona ampibebaka izany tanàna izany. Tamin'ny andron'ny Mosesy eo amin'ny 4 eo amin'ny 7 io zao ho ahitantsika an'izany akaiky. Dia vakiantsika ny 4 hoe amin'ny anaran'i Jesosy ary tahaka ny nanandratany Mosesy ny menarana tany an'efitra no tsy maintsy nanandratana ny zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy. Tamin'izany fotoana izany ry havana no monomonina ny zanak'Israely ay fa ahoana ty amin'ny tany efitra ty tsisy sakafo aty, tsisy rano aty,
fahafatesana ny hitanay aty monomonina ny zanak'Israely tsy tamin'ny Mosiesy irery fa tamin'Andriamanitra mihitsy. Dia inona nataon'i Jehovah Andriamanitra tamin'izany? Nanao fitsarana izy, karazana fitsarana izy ho an'ireto zanak'Israely. Nandefa mena rana izy. Fa izao voakaikitry ny mena rana ny akabeazan'ireo Israely ireo, dia ny zavatra niseho dia hoe nifono ireo Israely ireo. O Mosiesy, mba hivavao andana mba hifona amin'ny Jehovah Andriamanitra. Dia inona nataon'ny Jehovah Andriamanitra tamin'izany? Manambara ary ianao hoe mena rana varahana dia asan-drato fa izay rehetra mijery an'iny na dia efa voakaikitra azy dia ho afaka izy, ho voavonjy izy. Dia tahaka izany koa ry havana amin'izao fotoana izay iainantsika izao tsy maintsy ho avy ilay fitsaran'Andriamanitra na inona satria efa nahita teo anatrehan'Andriamanitra hoe maro loatra ny fahotany zanak'olombelona ankehitriny. Dia fialany enina no ataon'Andriamanitra ankehitriny kanefa ahoana ny fomba ialantsika n'izany? Dia nandiny 7 no omen'ny Andriamanitra ny vahaolana amin'ny anaran'i Jesosy izay mino azy dia tsy ho elohana, fa izay tsy mino kosa dia voahelika raha teo, satria tsy nino ny anaran'ny zanakalahy tokan'Andriamanitra izy. Ny finoana ry havana, ny finoana ny Jesosy Kristy Tompo io nafahantsika miala amin'izany fitsarana izany, ary izay no mbola hidradradradrain'ny mpitory teny rehetrarehetra andehantsika ino amin'ny lalana izay efa voatokan'Andriamanitra hoe hialana amin'izany hoe fitsarana izany. Ary tsy misy lalana ankoatrin'io fa ndenge raisitsika nohatra izay niraisin-jery Satana tamin'izany andro izany nanana ny toerany manokana izany atao hoe Lucifer izany tananakavanan'Andriamanitra izy arika anjely izay tena hoe ambony no ireo anjely maro izy. Fa inona ny zavatra niseho? Nitsireritsy izy ry havana, izany hoe ny toerana izay nisy an'Andriamanitra izany tsy niankiny intsony tamin'ny Andriamanitra izy fa te aleo tena. Dia tahaka izany koa nandavo ireo razambentsika dia Adama sy Eva izany. Ahoana ozy Satana tamin'ny Eva? Fantatr'Andriamanitra nefa amin'ny fotoana izay hinananao an'iny voankazo iny dia hitovy amin'Andriamanitra ianao. Ary izay koa ny tao am-pon'ny Eva mba hitovy amin'izany Jehovah Andriamanitra zany ny tenanay dia andeha hihinana an'izy ity. Ty aleo tena mandrakarivan'ny olona ry havana. Fa natao hoe finoana dia fiankinana tanteraka amin'ny Jesosy Kristy Tompo. Hoe tsy mahavita teny ninona izay ataoko Tompo, tsy mahefa na inona aho raha tafasaraka aminao. Natao hoe finoana dia tena hoe ianao Jesosy irery ihany no afaka monjy amin'ilay andininy 7 teo moa dia hoe mba hamonjena izao tontolo izao. Fa inona ilay atao hoe famonjena? Dia rehefa tena jerena teny fotran'izy io ankoatriny hoe famonjena amin'ilay fitsarana izay ho avy dia misy ny famonjena amin'ny andro sarotra. Amin'ny andro sarotra ry havana, iza no antsoinao voalohany indrindra? Izany ny fanehoana natao hoe finoana. Mamonjy, afaka mamonjy antsika amin'ny aretina izay mahazo antsika izy, satria izay ny aton-dian'io Jesosy Kristy teto ambon'ity tany ity. Ary mamonjy antsika amin'izay mety karazana lafim-piainana eo amin'ny fiainana. Fa ataovy ivo ny fiainanao Jesosy Kristy. Sangely atao hoe mino hoe tena hoe inona izay atao Jesosy Kristy Tompo numéro 1. Larana voalohany atsonao izay rehetra ataonao. Dia io ataonao amin'ny zavatra pitika indrindra eo amin'ny fiainana, hoe hiezaka an'izany hoe ahoana moa izany fanehoaka an'izany hoe finoana an' Jesosy izany. Raisitsika ohatra ho an'ny izay mikarakara tokantrano, andeha hividy laoka ianao, alohan'ny voahana an-trano ianao, vavaka aloha Jesosy Tompo, mba aoka ianao no hitsilo ny lalako. Raha izay afaka mangataka ianao Jesosy Tompo, inona ny laoka sahaza ho an'ireto vady aman-janaky reto?
ampio mba hitantana ny reto voly reto ry Jesosy tompo mba tsy ho lanilaniko foana arova izay mety fakapanahy samihafa eny an-dalana fanehoana zany ry havana hoe zany ny finoana ary raha sendra hoe misy sanatrian'izany marary ao an-trano asehoany finoanao fa hoe ao aminao Jesosy Kristy fa zao ny famantarana izay rehetra mino ametra tanana amin'ny marary izy finoana ny fanehoana an'izany ry havana fa tsika malagasy maneho ilay finoana ihany amin'ilay falohan'ny sakafo dia Jesosy atsofi ranzo sakafo zao amen efa finoana ireny fampitomboany finoanao ry havana fanehoana ny finoanao ataovy ivo ny finoanao Jesosy Kristy tompo fa inona aza ny olana mahatonga ny olona tsy ino ry havana dia araka ny 9:20 dia safidin'ny olona mihitsy le tsy te ho vonjeny safidin'ny olona mihitsy ny te hipetraka ao anatiny atao hoe aizina satria miaina ao anatin'ny fiadanana izy ao anatiny eo kanefa ry havana fiadanana sandika izy eo ny olona izay mitoetra ao anatin'ny maizina ry havana dia mampilanina azy io fiainana io tsy tia nisy anakorotana izy io fiainana io ary tsy tia nisy anabedina isy tenitena akory mba mikitikitinga hoe ohatra hoe olona fa hitanao zao resaka ohatra hoe foka sy misotro izy mety hoe raisitsika hoe mitsangajanga zay moa matetika ny hoe raisina ohatra fa mba tenien kely ireny olo ireny fa tonga dia feo be izy ary manaka valy aminao mandrakariva izy tianao hamarinina ny zavatra ataony satria nahoana te hitoetra ao anatin'iny izy maizina mandrakariva zany ry havana anisan'ny hoe toe-po izay mety mbola averin'ny olona ankehitriny fa zao nefa ny kristianina ihany koa dia manana an'io toe-po io fa inona mampiavaka azy dia ny kristianina natao anatin'ny maizina dia ny safidy izy anatina ilay mahazava mandrakariva amin'ny romanina perikopantsika ny amin'ny androany ihany toko 7 dinga vatsika romanina toko 7 nandiny 20 rehefa hitantsika dia andeo vakina aminaran'i Jesosy Kristy tompo satria tsy misy nofo ho hamarinina amin'ny asan'ny lalàna eo anatrehany fa ny lalàna no azona fahalalana marina ny amin'ny ota nampifantarina natao hoe lalàna isika misy antony indrindra ny lalàna ry havana ary ilaina ny lalàna amantarantsika hoe zao natao hoe ho fahotana dia ny lalàna io dia tahaka ny fitaratra izy io mijery fitaratra ianao dia ay misy pentipentina kely ny tarehako misy saroboa kely eto fa zao io fitaratra io tsy afaka mafan'ilay pentina na ilay charbon eo amin'ny tarehanao fa inona no anjaranao manasany iny dia tahaka ny ohatr'izay ihany koa ny hoe termomètre izy fitsapahana maripana zany dia izy mamantatra miteny izy hoe efa ambony be zany hafananao zany fa tsy iny termomètre iny mihitsy ry havana no afaka anasitrana antsika tahaka izay natao hoe lalàna mampafantatra izy hoe misy zavatra tsy milamina ato dia tahaka izay ny kristianina rehefa tena kristianina ao amin'ny Jesosy Kristy tompo dia mahalala an'io hoe misy zavatra tsy milamina ny atao amin'ny tenako rehefa tarafin'ny baiboly io tsika amin'ny resaka lalàna kanefa ny fahafantaran'izany dia tsy mijany eto hoe mahavonjy antsika io fa ny tena mahavonjy ry havana dia ny fanantonantsika n'izy Jesosy Kristy aoka azototsika ry havana amaky ny tenin'Andriamanitra aoka atsika tsy hoe lalàna be zany avelao any zany fa hanampy anao reny satria araka ilay romanina izay mivakina teo dia io lalàna io nge nitsarana ny olombelona nizaniza olona dia hoe ianao nanao an'izao voahelika ianao zany fa mila fantantsika reny ahafahantsika manatona Jesosy Kristy tompo rehefa manatona ny mazava ianao dia tonga tamin'ilay fotoana ho an'ny ankizy sy ny tanora teo miala tsikelikely noho ny fahazavahan'i Jesosy Kristy tompo ireo zavatra tsy nety rehetra sy koboantsika ao andehantsika ry havana andehantsika tena hoe azoto izay ifandray amin'izany Jesosy zany anana fifandraisana manokana fa zay natao hoe antom-pisintsika eto ambony ty tany ty tady dio ry havana
mandrakariva dia endrik'Andriamanitra nanomboaran'Andriamanitra antsika tsirairay avy. Natao hoe endrik'Andriamanitra alesina anankiray tsoahina amin'izany dia mba hananana fifandraisana manokana. Satria nahoana? Voninahitra men'Andriamanitra manokana omenan'olombelona io. Natao hoe endrika ange dia izay rehetra mitovy endrika no afaka mifandray e. Biby zao mitovy endrika dia zareo samy zareo no afaka mifandray. Fa tsika sy ny biby tsy mahay mifandray satria tsy mitovy endrika tsika. Fa ianao no men'Andriamanitra zany endriny zany. Ny antom-pisianao voalohany indrindra zany izay hoe anana fifandraisana amin'ny Jesosy Kristy zany. Anana fifandraisana amin'izany Andriamanitra zany. Fa io fifandraisana io tompoko dia tapaka tamin'ny Genesis 3 izay nanotany ireo razambentsika Adama sy Eva. Fa merina izany dia Jesosy Kristy andehitsika hiverina amin'izay fifandraisana izay. Ahafahan'iny hialantsika ao anatin'ny aizina tsikelikely. Dia tongotsika amin'ilay teny hoe eklesia, hoe niala avy teo anivon'ny fahamasinana ho any amin'izany atao hoe fahazavana zany. Meteza riavana anatona ny fahazavana. Aza mialkalika ao anatin'ny fiadanana tsy izy, fa tsy maintsy mbola ho avy ny atao hoe fitsarana, fa manatona amin'ny mazava ho diovina. Fa Jesosy Kristy Tompo no afaka manadio antsika. Ary rehefa diovina riavana dia meteza ho diovina manontolo. Fa aza ny tapany ambony fotsiny ihany natao mibebaka, fa ny tapany ambany tsy mibebaka. Misy ny olona ny tanany tsy mibebaka fa ito ambavany ihany no mibebaka. Dia tia manao zavatra tsy milamina be dia be ihany. Satria nahoana? Misy fiadanana izay ankafiziny ao. Fa rehefa hiala ao anatin'ny mazava ianao tao amin'ny tenanao manontolo riavana. Rehefa hiala ao amin'ny fahamasinana dia tao ny tenanao manontolo ho anana atao hoe mazava. Aza sombitsombony ihany no atao hoe fanadiovana ny tenanao. Diovo ny toe-ponao, diovo ny sainao. Eto eo amin'izy zany, eto eo amin'ny Jesosy Kristy tombontsika. Raha fitinana riavana izay avatr'Andriamanitra izay dia ataovy ho zavatra londohanao eo amin'ny fiainana, izany hoe anao an Jesosy Kristy Tompo ivon'ny fiainanao. Fa ny antony dia an Jesosy Kristy tsy hanameloko anao, tsy hitsara anao, fa ny hamonjy anao. Zay aloha voalohany indrindra. Ary manarak'izay dia miala amin'ny atao hoe fiadanana sandoka, miala amin'ny toerana faharatsiana, miala amin'ny toerana ve misy maizina izay mitoetra hitoerana ankehitriny. Fa ao anatin'izao karemo izao fandiny tena lalo izao riavana hoe aiza tokoa moa zany ny finoako ity tena nibebaka avy efa tena nibebaka avy dia manontolo no nibebaka. Sasombitsombony amin'ny vatako ihany. Dia voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany fa ho antsika tsirairay kosa zany teny zany. Amen.